Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity amin'izao ariva izao. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao sinezy ary miraba koa zany amin'ireo mpiainotsika amin'izao takarivo izao. Any lafiny toekarena vetrany Frank Ramarson nanomboantsika azy makasika an'le resaka fitrandrana fasy mainty amin'ny faritry vatovavy fitovonana iny any Manakara no marimarina kokoa natsahatra le izy ohatrotry ny ahoana ny fandraisan'ny Courrier de Madagascar alohany efa ela ankehintsika sinezy nefa niresaka an'io ary efa matona ny azy satria ritoana ohatran'izao tsika efa niresaka n'io société sinoa io. Société sinoa zakaiky ny fotonana ary tsy azo afeniny zany. Ary société sinoa io dia efa tany mananara efa nazo amanty koa raha amin'le hoe mitsanjaka zircone mi-exploiter gazan uranium ihany koa fa sy mainty zany. Ary fa tratra azo tamin'ny police de mine nangalatra ataontsika hoe eo amin'ny lanjany le conteneur iray sy alefa ny velany satria rehefa manao exportation izy dia amin'ny 10 conteneur isaky mandefa. Ny zavatra efa nilazay ny NSTN ao tamin'izany ary efa nisy olona maty tamin'ny Fenerivisty tamin'ny Mananara dia misy karazana déchets radioactifs le zircone zany amin'ny déchets ny illuminitagé raisiny io zany ary tonga ny manimba ny zavaboary mihitsy na anaty ranomasina zany na dia tanety fa koa asa misy io zany karazany aretina zay tonga ny amin'ny olombelona zany ka zavatra ohatr'izay dia efa nitenena tamin'izany fotoana zany tsika moa rehefa miresaka ohatr'izay dia ohatran'ny karazonena zay nefa mify mahandany zao zany zao nikisaka izy tany Manakara teo zany dia nomena tany dia nasaina mitsanjaka aloha fa tsy nasaina koa ireo mamokatra samihafa zay nefa le rehefa mitsanjaka izy dia permis d'exploration nomena azy fa tsy hoe manao exploitation akory aloha. Dia io koa zany tsy nahazo izy amin'le permis environnemental nefa le sinoa zany zay société sinoa Mainland moa limited moa ny anarany dia manao azy io satria namany mpitondra dia manao izay tany kibony zany dia manao tsy mirara izay lalàna izay misy ary manararoatra koa ary misy ny crise politique dia mitsanjaka sy mamokatra mihitsy ary teo zany nampisy olana zany tamin'ny mponina tany toerana ary dia efa nitenentsika teto niaratra teto ny PDS Manakara zany hoe ny commune urbaine Manakara dia Mantosileny atao zay nataontsika hoe mitety an'ireo manam-pahefana mitety an'ireo ataontsika hoe aina aman-jery milaza hoe tanjeo mifany aminay dia misy karazana ataontsika hoe loza manantanina momba an'io. Eo zany tsika no miteny hoe manjary mivadika ady politique an'le chef de région sy CT sasany zay manaiky hitanjahany io zany hoe zay manaiky zany hoe amonoana an'le vahoaka mihitsy. Ka zay indrindra manko misy andiana mpanjaka tangalamena sasany nalefa tatio dia efa mety aminay ty ka zay indray manko resaka politika ny nefa rano dia alefa amin'izany fa fo ihany zany fa nahitan'izay le danger loza mananontany zay le fisonam-panjakana dia natsanina. Dia hitanao tsara zao fa rapitso dia mbola isy io zany ireo misy ataontsika karazana mpanao politika hita satria zany na hoe na izy tena hoe manaiky amin'le zay ataontsika hoe fanapakevitra fisonam-panjakana hoe ato na hoe tena foanana na izy dia hanao lobbyino izy ny teny zareo dia hoany amin'ny filompanjakana zay hoany amin'ny filorajoelona zay izy hoe ahoana moa zany zay amin'izao an'izao fa hoe matiantoka ny faritra tsy misy mivola mihitsy nefa mamono vahoaka mihitsy le zavatra ary fatapirenena mihitsy zany na le olona PDG le chinois zany dia fatapoko fa mipetraka any Hong Kong moa izy io fa fantatra koa zany izy any namany ao anatin'ny fotonjany ka ataoko angamba fa hoe tsara le fanapakevitra ary koa zany dia hitanao zany fa mikolokolo amin'le hoe tontolo iaina
tontolo iaina mihitsy zany gouvernement tamin'izay zavatra afa ny fanontaniana Frank Marson manoloan'ny trango io le fitondrana nga afaka manao fifanarahana amin'ny sehatra fitrandrahana azo zany hoe lehibe ohatra reny amin'izao teteza mihitsy zao sa ovinana ka io nge efa mety nisy autorisation tao aloha io nge tsy resaky fifanarahana resaky autorisation tsy autorisation menan'ny rehetrarehetra ihany ary ataoko angamba fa io moa tsy resaky zava-dehibe tsy na hoe anona fa hita ihany kosa nefa na hoe ambony enimpolo hectare izy manao an'io anoany tsotrany série to na QMM fa hita ihany fa misy zany fiatraikany amin'ny fiainan'olombelona le zavatra ataony ary zay ny tokony mahamailo an'ny fanjakana rehefa manome ataontsika hoe karazana autorisation amin'ny exploitation zany tony a dia tsy maintsy jerena le tontolo iainana aloha jerena aloha ahoana kokoa zany zavatra manodidina momba ny zavaboary fa tsy de hoe tanoa azy na le resaka série tazy dia hita mihitsy fa misy zany zao anany faritry Tomasiny iny amin'ny fitrandrahana sy exploitation zay ataony io karazana le apiculture zany dia hitanao fa vomafy mihitsy zany hoe tsisy miteny moa zany zao fa dia hoe vola be no lany série tatao 3 milliards de dollars miverin'ny zareo tamin'ny volony fa 5 milliards 500 millions zao no efa engagé anatin'izao tsika miteny hoe izy hita tamin'ilay amin'ny premier trimestre hoe vokatra amin'ilay hoe nickel cobalt amin'ilay izy hitanao tsara zany fa tsy zavatra mora manao zavatra satria tsy maintsy jerena tolo zany mipitsipitsy ny rehetrarehetra rehefa mitrandraka anarakibony tany ohatr'izao ianao io zany anjaran'ny fanjakana no mandanjalanja sy mampisy discernement izy ny teny frantsay amin'izay politika izay tonarahany zany hoe manaraka zany amin'ny république ambony république république amin'ny fifitiana na eo zany nge tokony mba fameritseritra sady mpanao politika hoe zay te ho latsaka fidiana dia efa manana an'le programme projet de société manana programme électoral ihany koa hoe ahoana ny fomba fijeriny ny politika arenakibony tany rapitra hoe raha ohatra tonga le marina le ataontsika hoe mpanambola ka satria manko ohatrany raha isanjato amin'le anina ihany no anjarantsika fanjakana matetika amin'le io nge arakaraka le négociation zay ataon'ny fanjakana ary io matsy nge zay hoe ahoana fampidiram-bola le ataontsika hoe le investissement zany zay atao ary izy arakaraka zay fahaizan'le fanjakana hoe miaro mitombontsony bahoaka tombontsony firenena no azona miresaka amin'ireo ataontsika hoe mpanambola resapirenena takan'izany eny Zimbabwe atrany Zambie ireo tany manan-karena arakibony tany reo izy misy maromaro ny zavatra pitsipitsy no alaina redevance aveo sa alaina amin'ny etra sa alaina amin'ny part d'investissement sa itsetsetsetry zavatra maromaro le zavatra azo atao fa anjarany zay mitondra no mahita hoe na mitombontsontsika ary toko ngamba tsy jery tombontsoany pochiny le mpitondra rapitsy fa mba jery kosa amin'izay ary hoe ahoana nanaovana an'izay mba azona mirentabiliser l'investissement étranger ia izay ny lafiny teko arena eo amin'ny lafiny politika Frank Marson miodikodina amin'le resaka famitsorakeloka ny mpanao politika amin'izao fotoana izao indrindra ireo parlemanta ohatrany lasa enjakenjana le izy ohatrany fandroritana be niany ny fijeriny Corée de Madagascar an'izay fandroritana ngamba aloha ngamba tsy hoe fandroritana satria ankarige ataontsika hoe famakin'ny parlementaire n'le tondrosotra ihany ao moa zany adiny betsaka eo anatin'ny parlemanta io fa isika tena nanao soni le olona parlemanta zay ao anatin'ny amin'izao fotoana izao indrindra membre ny CT-CST dia avy navondrona politika zay nanao soni ny tondrosotra zany hoe tokony alala zany mipitsipitsin'le tondrosotra aloha vao iteniteny foana androany rapitsy hoe manaiky ianao hoe nisy zany ataontsika hoe tsy fampiarana amin'ny tokony izy ny ataontsika hoe ny tondrosotra dia nanaiky ianao zany hoe isy ny idiran'ny troika sy idiran'le bureau de médiation zany ny sadeka satria zay no filazana fa raha misy tsy fankahazona raha misy zany ataontsika hoe litige na conflit dia tsy ny HCC akory no mandidy manapaka fa le bureau de liaison zany raha zareo ivelany ny sadeko zany no milaza hoe ato ny lalanareo toy ny sadeko sy ny troika zany tamintsika amnistie générale fa za dia mba lagaga ihany amin'ireto mbola mamaky teny zavatra fa amnistie sélective zany hoe ataoko angamba fa tsy mamiteny frantsay loatra angamba maromaro amin'le CT-CST tokony mbola verina ianatra ihany zareo zay mbola lazainay eto aloha hoe mba mianara zalahy
sa vaiza sa olona jiola vaiza ndray reny nampidirina am'TTCST dia avela amiteniteny foana dia lasa manao zavatra tsy mety tsy mifanaraka am'le hevitry le sadeky satria matina tsy tiana tsisy zany fiandrianam-pirenena ho iaho zay mahatonga lazainy ngia norbelaratsy ao le farany teo tsika le resaka teto hoe tsy baikony amy velany ko manao manaiky baikona anao soni ko anao manaiky baikona hoe ka tsy manao an'ity anao dia tsy mahazo an'le fakatoavana maninona ianao ary raha ohatra anao tena hoe tsy baikona inona lehanao amin'ny Addis Abeba raha ohatra hoe laza hoe ndeha hitalao any amin'ny Demkodjo hitalao any amin'ny Angola hitalao any Ndjematoa lehibe ny Afrique amin'ny Quai d'Orsay hitalao any amin'ny reo OIF ohatra mitalao dia maninona ianao zany manaiky hitalao any nefa lazanao fa hoe miaro fiandrianam-pirenena so ihany fa tsy mbola nitonantonana koa ary zany hoe matiavaka Andriamatoa Pierre-Rajonarivelo zay diplomate efa ambassadeur malala tsara hoe ahoana ny fomba fijery hoe inona moa zany no alehany ny Conseil de sécurité ny New York aneo ny aty tsy milamina koa momban'leo amnistie tsy milamina koa mbola lazaina fa le Franceman mbola sy name ataontsika hoe feu vert ianao tsy maintsy manaiky amin'ny Franceman aleo tsy tianao ianao nanaiky anao soni ianao nanaiky azo lehibe ny troika vice ministre kely ary izy dia afaka natianao na tsy tianao baiko zay premier ministre baiko zay volonté des armite ary baiko zay panneau politique fa tsika tsy tokony atikambona tsika nanaiky an'izany tsika nanaiky principe de subsidiarité hoe sadeky no tsabony arety malagasy dia rehefa hitan'le dokotera amin'ny sadeky fa hoe mety ho sitrany io dia entina any amin'ny vitany diagnostique any vitany rapport dia entina any amin'ny Union africaine dia etsetsetsetra amin'izany atomotra any amin'ny ONU any amin'izay misy any tokony zay lazana hoe Conseil de sécurité ka zay zavatra zay hoe zay ngamba tsy Andriamatoa Pierre-Rajonarivelo tany New York ary zay koa nafitsena amin'ny nara gouvernement izy mako satria fa ministre ny araben'ny gouvernement fa nangakany fotsiny le volonté des armite naniraka raha tsy hoe izy milaza hoe izy zany migérer ny ataontsika mitantana ny arabahiny dia nanefa le directeur de relations internationales zay nampomoeny retraretra mantsy hoe ahoana moa zany miteny hoe deux poids deux mesures le resantsika teto zany hoe le izy mantsy ohatrany somary manao misy sary mihetsika mampimeno mieno azy moa zany fa dia tahoana fa reny ny olona lefatsika mba ilalàna betsaka ka dia zay zany nefa raniko tsy misy firesahana Madagasikara tsy am'izaniko ny Ndjematoa zareo sud-africaine moa tsy nahazaka an'le tao filohan'ny Union africaine Ndjematoa Jean-Ping koa nilatsaka dikan'izany loatra am'izao aloha zany tsy misy ny filoha fa mbola Ndjematoa Jean-Ping ndray zany zao hatram'izany fa nazanona tsy zany dia le France Afrique dia mbola matanjaka ao amin'ny Union africaine hitataratra tamin'iny hitataratra zany fa mbola hitatsika zany zay fandreny volana jona fa raha mbola mitarage koatizao koa le fifidiana an'le filohan'ny commission Union africaine dia tsika koa no taraiky anatiny ka mahana intérêt tsika hoe tsika samy malagasy aloha amboary aloha ty zavatsy ty fa dia na dia hoe eo azy any sadeky mbola misy rira mikely any am'izay zavatsy zay fa am'izao fotoan'izao aloha dia hita aloha zany fa dia hoe ao ambany zuliny sadeky Madagasikara tokony amenatra ve zany amiko aloha zany zay ny safidianatsika ary zay koa nekeny zay mitondra eo hoe mahiditra any amin'ilay ataontsika hoe fakatoavy raisam-pirenena dia maneke zany zay atao amnistie générale zay fa aza mitetateto izy ny sasany aza miseho milay izy ny sasany hoe amnistie sélective no atao tsisy zany donc zany raha ohatra asa aloha zany fa dia mamaky tenin'ny hafa ndray maneo amin'ny parlement taloha fa dia hitatsika eo ia isaorananao Franck Ramassona teto amin'ity fandaranao izy tsika tamin'izao androany misaoranao ohatranao chinese ary misaotra koa izy nanaiky ny anao tsika androany ia mametraka any amina mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarby ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina